Faly miarabanao manaraka mijery sy miaino izao fandarana manokana izao. Tonga sady eo amin'ny andro fahatelo isika. Ny loha hevitra izay niarana teto moa dia ny hoe handeha aho. Handeha aho. Vahaolana izay omeny Jesosy manoloana ny toe-java-tsarotra. Azahoana fandresena ary tsy fandresena ihany fa azahoana ihany koa ny fanjakan'ny lanitra. Hitantsika fa niantso antsika i Jesosy niantso anao handeha hiaraka aminy. Ary ny loha hevitra izay resantsika amin'ity androany ity, izay anasana anao manokana hanaraka izany dia ny hoe handeha aho hamita ny iraka. Hiara hivavaka isika tompoko. Ry rainay izay any an-danitra, mitera sy manome voninahitra ny anaranao masina. Mino izahay fa tsika sendrasendra izao programa izao. Taio ity mpanomponao izay manaraka izao fandarana izao. Inganay Andriamanitra mba handray ny teninao izy ary ny fanahy masina ampazava izany. Mamelany ny tsy fahamendrehanay, indrindra ny tenako raha hitondra izao famelabelarana izao. Tonoina sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy mivavaka izany. Amen. Andeha aho hamita ny iraka. Niantso anao Jesosy hoe andeha hanaraka. Andeha ho mpanaradia azy. Ina moa no tanjon'i Jesosy? Ny tanjon'i Jesosy aminao sy amiko, araka ny voalaza ao amin'ny Matthieu 7:20, manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 10 dia ny hoe hamita ho tonga mpianatra. Andeha ho tonga mpianatra. Andeha ho jerentsika vetivety izany hoe mpianatra Jesosy Kristy izany. Ny mpianatra Jesosy Kristy dia manaraka azy, manaradia amin'ny alehan'i Jesosy. Araka ny voalaza ao amin'ny Luka 7:17. Ary lasa sakaizan'i Jesosy sy mamoa be. Araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 5:15. Izany hoe mamoa be izany dia lasa manaradia an'i Jesosy manahaka ny toetrany ary mamovo tsara. Ary Jesosy no manamboatra izany rehefa vonona isika manaradia azy. Lasa manana fahalemem-panahy, lasa be fitiavana, be fangoram-po sy ny sisa sisa. Manarak'izay dia maharitra amin'ny teniny. Mianatra ny tenin'Andriamanitra ary maharitra amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Izany dia voalaza ao amin'ny Jaona 5:17. Ary eo anivon'ireo mpianatra, anisan'ny toetra mampiavaka ny mpianatra dia ny fifankatiavana. Ny fifankatiavana ao amin'ny Tompo. Satria mpianatra ianareo izy Jesosy raha mifankatia. Araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 7:15. Ny tanjona tian'i Jesosy izany dia ho tonga mpianana ianao. Mpianatra moderna. Taka ny Petera, Jaona. Ary asa ambony izany. Asa tsara izany. Toerana tena hoe tsara sy mety amin'izao vanim-potoana izao. Ary rehefa izay dia ny anatanteraka ny iraka. Ny inona moa no iraka izay ampanaovina anao, ampanaovina asy anao? Ny voalohany dia ny manao mpianatra. Ny manao mpianatra. Ataovy mpianatra hozy izy ny firenena rehetra. Araka ny voalaza ao amin'ny Matthieu 7:20. Ary ny faharoa dia miaina amin'ny mahavavolombelon'ny tompony. Araka ny voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1:9. Miaina amin'ny fomba fiaina ny Jesosy Kristy. Satria Jesosy Kristy rehefa miaradia aminy ianao dia manova antsika. Satria ny fahotana moa no tonga teto no ariana araka ny endrik'Andriamanitra ny olombelona kanefa simba no vokatry ny fahotana izany. Fa ny amerina amin'ny laoniny izany fahatsara-toetra teo amin'ny zanak'olombelona izany no tanjon'i Jesosy Kristy aminao. Ary maneho vavolombelona amin'izany fanovana ataon'i Jesosy Kristy izany eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny mpiarabelona.
Ny fahatelo amin'ny iraka dia manambara amin'ny olombelona rehetra ny filazantsara mandrakizay. Ny afatry ny anjely telo voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12 ka hatramin'ny 12. Anisan'ny votoatin'izany afatra izany, dia ny voalaza eo amin'ny 7 manao hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofa eo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano izay nanomana ny olona ho amin'izany afatra izany. Miantso ny olona mba hatahotra an'Andriamanitra. Andriamanitra ilay tompo sy mpahary ary ilay namonjy antsika dia maneho izany fanajana izany. Mametraka azy amin'ny toerana ilay Andriamanitra antsika voary ihany. Tokony iankofana izy ary tokony atahorana. Ny fatahoana azy dia ny fanaovana ny sitrapony, ny fitandremana ny didiny. Ary manome voninahitra azy amin'ny fiainana, amin'ny fiteny, amin'ny sakafo, amin'ny atao rehetra. Izany no antson'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao miverina aminao satria efa tonga ny fitsarany. Tamin'ny taona 1790 dia niditra tao amin'ny fitoerana masina indrindra i Jesosy Kristy. Mitsara ny velona sy ny maty. Ary afaka nisolovavantsika izy satria afaka ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana dia nisolo ny elontsika ka afaka mamela ireo maimaim-poana, ireo ny bebaka ny amin'ny fahotany izany Jesosy zany. Tonga ny andro fitsarana ary ilaina miankohako eo lalaon'ny ilay nanao ny lanitra sy tany dia Andriamanitra izany. Mila miala isika. Betsaka ny zavatra mety efa niankofanao. Anisan'izany ny endrika sampy moderna amin'izao vanim-potoana izao. Mety ny vola ve, eny ireo zavatra rehetra mety maka ny toeran'Andriamanitra dia azo lazaina fa endrika mety iankofana aminy izany. Ka mila atao loha laharan'Andriamanitra. Izy irery no ankofana, izy irery no tompona. Ary amin'izay fotoana izay dia Andriamanitra dia nanome andro manokana, dia ny andro fafito, ny andro sabata, natao iankofana aminy. Manomboka ny zoma hariva miletika masoandro ka hatramin'ny sabotsy hariva miletika masoandro. Izany no tena fiankofana marina amin'Andriamanitra. Mety tamin'ny niankofoka tamin'ny fotoana hafa isika teo aloha, fa ny antson'Andriamanitra dia iverina amin'ilay iankohaka amin'ilay mpahary ny lanitra sy ny tany. Ny iraka fahaefatra dia manomana ny olona ho amin'ny fiaviana tsy azo idoviran'ny Jesosy Kristy. Raha ny famantarana, hitantsika tany ny lohahevitra voalohany fa na ny sekretary jeneral'ny ONU aza dia ny aiky fa tena miditra ao anatin'ny vanim-potoana fahalavona tanteraka ity izao tontolo izao ity. Ny tenin'Andriamanitra koa dia manambara ao amin'ny Mateo 4:20 fa hita fa misy eo ilay famantarana mandalo fotoan-tsarotra izao tontolo izao. Ary izany fotoan-tsarotra izany dia hiasarotra hiditra amin'ny fotoan-tsarotra lehibe. Ary ny vahaolana dia ny fiarahana amin'i Jesosy. Ary mila miomana. Izaho sy ianao no mila miomana voalohany indrindra, miala amin'ireo fahazaran-dratry, manaiky anara-dian'i Jesosy ho tonga mpianany, ary manambara ihany koa izany vaovao mafaly izany. Ho avy Jesosy, indro hafaingana hozy izy ary eto amiko ny fahamaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Ny fiavian'i Jesosy fandroany eny amin'ny rahona lanitra, izay hitan'ny maso rehetra, amin'izay fotoana izay no hamaliny ny olona rehetra araka ny asany i Jesosy Kristy. Tsy misy afa-tsy antoko anankiroa no iseho amin'izany vanim-potoana izany. Ary miezineza izany fiaviana izany. Na ho voavonjy na tsy ho voavonjy ho very mandrakizay. Ary ho voavonjy, araka voalaza ao amin'ny Tesaloniana dia ho akarina any an-danitra, ho tafiana ny nofo tsy mety loha. Io no iraka izay nampiandrasina asianao. Nampiandrasina ho an'ny fiangonana, ary atao hoe asa sarobidy izany manantanteraka izany iraka izany. Tarihan'ny Baiboly sy ny soratra masina, ny zanak'Andriamanitra dia manohy izany iraka izany amin'ny alalan'ny fiainana tahaka ny an'i Kristy. Tsy afaka misaraka
raha manatanteraka impiara-mianan'i Jesosy ianao dia miaina tahaka ny fiainan'i Kristy amin'ny serasera, amin'ny fanaovana mpianatra, amin'ny fampianarana, amin'ny fanasitranana sy ny fanompoana. Isika izao no fanaka mitondra izany tenin'Andriamanitra izany. Eritrereto hoe raha ohatra ka misy sakafo tsara, faran'izay tsara hitety hoe sakafo izay tena tianao, misy ny laoka, ny vary sy ny desera sy ny fampidirana, ary aza sakafo izay aroso anao izany no hoentina amin'ny izay tianao indrindra no hoentina amin'ny lovia izay atao hoe maloto, mety hoe lovia izay nampiasain'ny biby fiompy tao an-trano ohatra ny saka, fa azo antoka fa tsy azo tomana ianao ary mety handoa mihitsy aza na dia tsara ilay sakafo. Izao ny voalaza ao amin'ny Timoty 2:2-20. Olona manadio ny tenany ho afaka amin'ny reny dia ho fanaka ao miamboninahitra izay fanao masinina ka mahasoa ny tompony voavotra ho amin'ny asa tsara rehetra. Isika izay fanaka, izay toy mitondra ny lovia epistily tarafin'ny izao tontolo izao, dia mila madio tsara mba hita fahombiazana amin'ny iraka tanterahana, miaina amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy, ary izy Kristy no manova antsika raha misafidy isika ao anatin'izany. Ny fanontaniana dia hoe mety afaty antoka ve nyzany mpianatra Jesosy Kristy izany? Efa nambarantsika teo aloha fa asa ambony izany, asa tsara izany, ary atao hoe tombontsoa manokana izany miara-miasa amin'ny pahary izao rehetra izao. Satria antsika manana toeram-piasana, miasa amin'ny toerana ambony, miasa any amin'ny organisation internationale, fikambanana isam-pirenena dia manana rehare, satria tsara ny toerana ampiasantsika mifandray amin'ireo olona ambony. Fantadio tsara fa izany mpianatra Jesosy izany dia tena asa tsara izindry, satria dia mifandray tsy tapaka amin'ilay nahary izao tontolo izao, ilay namonjy izao tontolo izao, na dia tsy hita maso ary izy fa manana ny solon-tenany eto izy ihany dia ny fanahy masina. Izao ny voalaza ao amin'ny Luka 8:7-20 ka hatramin'ny 17 amin'ny anan'i Jesosy. Dia hoy Petera, indro izahay, efa nahafoy izay nety ho anay ka nanaraka anao. Ary Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona izay efa nahafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray, na reny, na zanaka, no ny fanjakan'Andriamanitra, izay tsy handray be lavitra amin'izao ankehitriny izao, ary amin'ny andro avy dia ho fiainana mandrakizay. Teny fampanantenan'i Jesosy Kristy izany. Ary Jesosy Kristy efa miteny hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, dia mitompo teny fatratra ny fahamarinana izany teny ambara izany. Fa i Petera zany rehefa nanaradian'i Jesosy, tonga mpianatra izy, dia nafoiny na dia le trondro azo tamin'ny fanaratoana teo aza feno tsy ankatritra ny arato, dia nafoiny Petera izany, satria na tsy hampameloko izy, na tsapa fa sarobidy Jesosy, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra ny fanaranan'i Jesosy, ary nafoiny zavatra rehetra izy nanaradian'i Jesosy tamin'ny alehany rehetra. Ary nilaza i Petera teto fa nafoiny zavatra rehetra. Kanefa Jesosy nambara fa lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona izay efa nahafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray, na reny, na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra, izay tsy handray be lavitra. Azo tombontsoa, fitahim-panahy izay omeny Jesosy amin'ny fanaradiany, ary tsy vitan'izay ihany koa fa amin'ny ho avy dia fiainana mandrakizay. Tombontsoa, fandresena izany miaraka amin'i Jesosy, ho mpianana izany, ary mamita ny iraka izay nampanaoviny. Inona no vinan'Andriamanitra? Izay no amaranana ny teny amin'ity androany ity. Inona ny vinan'Andriamanitra? Vinan'Andriamanitra dia ny fandrindra amin'ny fanambarana amin'ny Baiboly. Manome lanja ny famerenana amin'ny laoniny indray ny zavaboary rehetra hifandrindra amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahatanterahany fahamarinana, izay teboka faratapiny amin'ny mpanavotan'Andriamanitra. Ny famerenana amin'ny laoniny, ny zavaboary, ny olombelona, izay lavitra noho ny fahotana, mamerina amin'ny endriny, ary eto tany dia efa manomboka izany fanamboarana izany. Izay ny sitrapon'Andriamanitra. Ilaina ny fampandrosoana teo-karena sy ny teknôlôjia, fa ambony lavitra anoatra izany
ny zava-dehibe indrindra. Fitadisika tantara ho Sodoma sy Gomora, nandroso dia nandroso ny tanàna tao Sodoma sy Gomora ary nanan-karena saingy mitongana ny ara-moraliny olona, lasa be fahotana sy ny fahadisoana maro samihafa ary lasa noravany Sodoma sy Gomora. Fa ny zava-dehibe dia manandratra ny toetran'Andriamanitra eo amin'ny maha-olombelona, izay no tanjona falatampony izay nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny olona izay mandray azy ary mizara izany ho an'ny olombelona rehetra. Ary any an-danitra dia tena hiova amin'ilao niverina amin'ny fahatsarany izao ny olombelona ary tsisy ranomaso, tsisy fanaintainana intsony fa iaina tahaka any toetran'i Jesosy Kristy. Ry larasana bavy, miantso anao ny tompo androany, anaraka azy ianao ho tonga ampianany ary hamita ny iraka ijoro vavolombelona, ilaza ny afatry ny anjely telo ary hanomana ny olona ho amin'ny fiavian'i Jesosy. Vonina ve ianao? Tombontso manokana izany. Aza miandry an'io, aza heverina fa kosendrasendra izao programa sy antso izao. Raha vonina ianao, manasa anao hiara hivavaka amiko, hiara hivavaka isika tompoko. Rainay izay any an-danitro, velom-pisaorana anao izahay, satria nampahafantarinao anay ny antso ny fidiananao sy ny antsonao anay, dia ny ho tonga mpianatra ao ary amita ny iraka ho mpiara-miasa aminao. Andriamanitro, mivavaka izahay, ity mpanomponao izay miara-mivavaka amiko ity, ingane mba hamaly ny antso, ny fanahy masina hampazava azy ny sitraponao miaraka aminy. Mamelany tsy fahamendrehanay, mamelany tsy fahamendrehana, ingane mba ho voavolavolanao, ho tonga mpianatra ao ary ho mpiara-miasa aminao mahomby izany mpanomponao izany. Tonoina sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay mivavaka izany. Amen.